Raisanao fifaliana sy tombotsoatra any ny miaona amintsika tsirairay avy manaraka ny fandaharana. Loha hevitra lehibe sy manandanja no eo an'lohantsika dia la hoe fihaikana ho an'ny ankohonana ary loko fa voakasika zany avokoa ny tsirairay avy amintsika ihany koa. Manana vahintsika izay fa tompotrano miaraka amintsika eto ato anatin'ity fandaharana ty ary mitarika ny loha hevitra dia ny pastora Andriampalatiana Fanera. Miarabanao tonga sondray pasteur ary faly mahitanao mandray anao ato anatin'ny fandaharantsika. Miarabanao namanadinao ary manona ny fiadanany tompo aminao inkoa zay manana faharetana ny amin'ny fandinihana ten'Andriamanitra ary ny amin'ny fiarahantsika mandalina ny loha hevitra fihaikana ho an'ny ankohonana amin'izao andro ianantsika izao. Isany atao hoe fototra mihitsy amin'ny fiarahamonina misy atsika ny ankohonana ary efa nisy tsy ambaratelo vitsivitsy ny fampizarana tato anatin'ny fandaharana. Raha manao jeritodika vetivety sika noho ny fotoana manampetra am-pelantanantsika dia efa nijerijika teto na hoe fahatserovantena ho irery ny solitude izany. Eo ihany koa ny tokony ananan'ny olona anankiray fonenana sy asa ananany an'ilay fahamarinan'ny toerana hiatrika an'izany hoe ankohonana izany andray ndraikitra ao anatin'izany ankohonana izany. Voambolana niverimberina ny hoe nampiasain'ny baiboly ny hoe tsy tsara raha irery rehefa niresaka ny hoe solitude isika tamin'izay fotoana izay. De eo ihany koa lay voambolana hoe hiasa sy hitandrina miresaka indrindra ny hoe fananana asa ananan'izay stabilité izay anatin'ilay ankohonana. Mbola mitoetrany ny loha hevitra zay veriko fa mahaliana ny rehetra. Inona indray no ifampizarantsika amin'ny mpanaraka ny fandaharana androany pasteur? Ya, mahafinaritra ny loha hevitra ary tena tsara ihany koa ny ten'Andriamanitra satria tena manome antsika taridalana mihitsy zany ny baiboly eo amin'ny hiatrehana an'le fihaikana ho an'ny ankohonana mba ahafahana miatrika n'ireo olana zay iainany atrehan'ny ankohonana amin'izao andro ianantsika izao. Ohatra zany zao somary aiso kely le famerenana nataonao teo namanadinao dia ny amin'ny resaka ohatra hoe solitude zay tena maro zany ireo olona zay miatrika an'io fihaikana io mahatsapa ho irery na dia hoe manana le stabilité le niteneninao zany le resaka hoe asa, le resaka hoe fonenana sy ny ohatran'izay dia mahatsapa ho manirery izy eo amin'ny fiainany. Ary zay le hoe fantatr'Andriamanitra efa hatrany voalohany mihitsy ny filana na le hoe besoin ny olombelona zany dia Andriamanitra efa nametraka taridalana ary nanome atsika moa zany ataontsika hoe nanome directive Andriamanitra mba ahafahan'ny ankohonana miaino anatin'ny fahafenona zay le zany fahafenona satria Andriamanitra koa ny teny hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy zany hoe nisy fahampangana zany tao ny zavatra tsy ampy ny zavatra tsy feno zay tsapan'Andriamanitra hoe besoin na hoe filan'le olombelona mihitsy ny manana namana na vady sahaza izy izy dia namorona an'ilay vady ho an'ny olombelona Andriamanitra. Inona raha ny fihaikana zay ohatrentsika indray amin'ity fandaharana ity ao amin'ny Genesis toko faharoa ny andiny faha-7 amby roapolo no misy azy. Genesis toko faharoa ka ny andininy faha-7 amby roapolo dia zao no vaky ny teny. Genesis toko faharoa ny andininy faha-7 amby roapolo. Ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny ary dia ho nofora ihany ireo. Io zany ny fihaikana zay hojerentsika indray amin'ity fandaharana ity dia zao voalaza le ten'Andriamanitra ary noho izany lehilahy moa voalaza neto fa matetika ny lehilahy no lazaina ao amin'ny baiboly rehefa miresaka ankohonana satria ny baiboly koa miteny hoe ny lahy ny lohan'ny vavy fa voakasika anatin'izay koa zany ny vehivavy fa tsy lehilahy ihany. Ary noho izany lehilahy sy le vehivavy dia mandao ny ray sy ny reniny mandao ny ray aman-dreny zany izy roa samy mandao ny ray aman-dreny
de mikambana izy roa le lehilahy kambana amin'ny vadiny, le vehivavy kambana am'le lehilahy, ikambana izy amin'ny vadiny de ho nofiray ihany. Zavatra miseho namanadinao somary ataotsika endrika fantaniana l izy de ny hoe tena tanteraka ave lay fandaozana. Zay zany anankiray zay, fihaikana anankiray zay, tena tanteraka le ve lay fandaozana araka ny voalaza le ten'Andriamanitra. Faharoa ihany koa de zao toe-javatra miseho, le ray aman-dreny indray no tsy mety ilozana. Tsy mety ilozana. Raha zay no ilazantsika azy. Le zanaka vonona ny andao ka hanolona an'le tokantrano, fa le ray aman-dreny indray no ohatrany hoe mifikitra ary mitazona mba tsy ho tanteraka lay fandaozana. Toe-javatra fahatelo zay mety iseho ihany koa namanadinao, rehefa miteny le baiboly hoe ary noho izany lehilahy de andao ny rainy sy ny reniny. Indraindray zavatra miseho a tratra ny toe-javatra lay fandaozana ka voatery zay le izy, voatery tsy maintsy mandao. De io zany le hoe mandao tsy fidiny. Mandao tsy fidiny. Ojereo atsika dao zany a amin'ny satria fihaikana zay atrehantsika ny ankonana ankehitriny zany le havana malala hoe tsy fidiny ho an'le zanaka ny nandao ny ray aman-dreny. Le mandao zany aloha hatreto dia mazava le baiboly hoe resaka tokantrano na fanambadiana le fandaozana. Mandao ny ray aman-dreny dia ikambana amin'ny vady de ho nofiray ihany, hanana tokantrano tokana. Zay zany le fandaozana eto aloha zany. De zao le zavatra miseho ao amin'ny ten'Andriamanitra, raisika mihitsy zany aloha le Genesis toko faha 2:7 dia raisika tsiraray de hozaraitsika ny fanazavana an'izy io. Ao a le tapany voalohany zany dia raisika le hoe mandao. Zay aloha no raisika. Ny baiboly tompoko tsy miteny mihitsy hoe ary noho izany lehilahy dia afoy ny ray sy ny reniny. Ampiasaiko zay teny zay. Fa ozy izy hoe mandao. Amin'ny teny frantsay zay de hoe quitter. Fa tsy miteny izy hoe abandonner. Na hoe abdikatsika amin'ny teny gasy hoe mafoy. Ary io mila mitandrina tsara namanadinao, misy afatra lehibe tiana ampitaina zany zay. Ary fihaikana io tompoko zay atrehan'ny ankonana ankehitriny, satria rehefa niala tao amin'le ray aman-dreny lay lehilahy le tovolahy ka ikamana am'le vehivavy zay ho vadiny dia lasa tsy fandaozana araka voalaza amin'ny baiboly no iainana fa famoizana. De afoy le ray aman-dreny, tena ohatra adiny tanteraka, voafafa tanteraka, tsy tsarovana intsony le ray aman-dreny, fa de lasa de any. Fihaikana zany zay atrehany ankonana. Ary iatrehana an'izay fihaikana izay de misy an'ity teny ity ao amin'ny ohabolana toko 1:9. Io zany manoro hevitra atsika zany izy io, ary efa mampiditra sahady ihany koa eo amin'ilay fihaikana faharoa zany le hoe le ray aman-dreniny indray no mamikitra ary tsy mety ilozana. Raha zay ny lazantsika azy hoe tsy mety ilozana fa te-tazona zany le ray aman-dreny. De io torohevitra amin'ny ohabolana toko 1:5 no voaraisitsika. Andaovaka itsika ary ohabolana toko 1 ka ny 5. Anaka mihaino ny anadrainao ary aza mahafoy ny lalan-dreninao. Zay eto ny baiboly de mazava tsara. Anaka le zanaka zany io mihainozy izy ny anadrainao. Mihaino inona zany ny anjara toeran'ray aman-dreny? Mananatra zany. Zay mazava be nely izy namanadinao. Rehefa mandao an'le ray aman-dreny zany le zanaka dia ny andraikitry le ray aman-dreny
am'ilay zanaka de mananatra mananatra tsy misy akoatran'izay tsy hoe iny le ray aman-dreny fa izy indray no andeha hitantana ny tokantrano le zanaka tsy fa ny baiboly miteny tsara mananatra de miteny am'le zanaka ny baiboly hoe anaka mieno ny anatry le rainao de ao amin'ny toizala izy ary aza mahafoy io le hoe tsy afoy izy tsy abandonné aza mahafoy ny lalandreninao fa ny ray aman-dreny mipetraka ho mpananatra mipetraka ho mpanoro-hevitra fa ny zanaka ilay nandao no mandray ny fanapahan-kevitra sy mifitantana an'ilay tokantranony zay mihitsy le hevitra le tokantrano zay mihitsy ny heviny de tanteraka zany am'izay fotoan'izay le fandaozana am'izay fotoan'izay misy le fihaikana tenentsika na manadino le hoe le endrika an'le fandaozana fihaikana izy io azava misy de ndao ho lazaina le izy ndraindray miseho amin'ny endrika hafa le fandaozana de hoe ohatra nanambady le zanaka fa ao an-trano le ray aman-dreny any no manambady mipetraka le fonenana io le voalasantsika tany amin'ny fandarana teo aloha le Genesis toko voaroa andihy fahatelo ambin'ny folo hoe ary Andriamanitra nitondra andra lehilahy ka namponina azy tao amin'ny sa mba hiasa sy hitandrina de ny zavatra misy ankehitriny dia mandao zany hoe miala mitokana trano fa ao amin'ny tranon'le ray aman-dreny any no mitoetra zavatra misy zany satsy de hitatsika fa raha vo zay zany zavatra miseho am'le tokantrano dia tsy tanteraka le fandaozana ary mila mitandrina tsara satria rehefa zay zavatra miseho zareo namanadinao le olana tonga dia mora avy hatrany ho an'le ray aman-dreny ny miditra ao amin'ny tokantranon'le zanaka ary mitsabaka ao zay izy ny fitenitsika mitsabaka ao amin'ny tokantrano le zanany sy ny fitantanana ny tokantrano le zanany raha ohatra ka toerana iray no hipetrahan'le ray aman-dreny sy hipetrahan'le zanaka marina ny baiboly matoa miteny izy hoe mandao mila mandao miala mihitsy zany ny dikany miala am'le ray aman-dreny mba hisorohana ny toejavatra tataka izay mazavy ny tapany voalohany iny mandao ny ray sy ny reny teo zany le hoe tsy fandaozana mahafoy fa fandaozana am'le fahaleovantena sy fizakantena mba handraisana fanapa-kevitra amin'ny maha tokantrano azy inona koa ny mbola mety ho fihaikana zay atrehantsika ao anatin'izany tokantrano zany mba hananana an'ity ankohonana mba hoe mariny toerana ary araka ny drafitr'Andriamanitra ty pasteur ny fihaikana ihany koa zany zay mifototra amin'io Genesis toko faharoa andihy efatra amby roapolo io mbola am'le fandaozana antsika zany de le hoe mandao tsy fidiny tratra zay le hoe fandaozana tsy fidiny le zanaka noho ny toejavatra idirantsika lala kely izy ohatra mbola tsy tanteraka lay Genesis toko faharoa andihy fahadimy ambin'ny folo zay milaza hoe ary Andriamanitra nitondra andra-lehilahy ka namponina azy tao amin'ny sa nanome fonenana zany na toerana zay hipetrahana mba hiasa sy hitandrina manana fonenana manana asa de mitantana tsy mbola mipetraka zay zavatra dia voatery tsy maintsy nandao ny ray aman-dreny le zanaka noho ny toejavatra ohatra ndao tonga de lazaina izy amin'ny akapobeany tsy mamenatra am'lazana zany ohatra mbola tsy manana asa kory lay zanaka mbola tsy manana zany hoe fonenana
mitokana ho anazy zany mbola tsy misy zavatra tantanany zay le hoe tandrina ny sa efa nazavaintsika zay fa ohatra mbola mianatra mpianatra zany de tsy maintsy voatery mandao nylay aman-dreniny ka ikamina am'le vadiny tsy maintsy voatery anambady iny dika no ny toejavatra ohatra niaraka tamina olona de bevoka de tsy maintsy manambady ianao zavatra mitrangany anivon'ny fiarahamonina zany ia zay le hoe mandao tsy fidiny tena mila mitandrina tsara mihitsy zany atsika am'le zay le fihaikana raha isika hoe fihaikana zany le izy zay atriany ankonany zany zavatra zany ary maro ny tanora miteny aminao na manadinao maro ny tanora tafalatsaka ao anatin'zay io toejavatra io mbola tsy mipetraka daholo zavatra rehetrarehetra mbola tsy manana asa stable ozy izy ny fitenitsika maro toerana sisisa dia tsy maintsy mandao an'le ray aman-dreny no ny toejavatra inona ara no atao hiatrena an'izay fihaikana zay no idirantsika inona ny atao hiatrena an'le fihaikana ao amin'ny amosa no andeo vakitsika amosa toko 7 ny 9 amosa toko 7 ka ny 9 zao no vaky ny teny amosa toko 7 ka ny 9 ho tafaradalana va ny roa raha tsy efa ny fanaiky tena Andriamanitra zany de milaza sy mametraka tsara tompoko fa lay anankiroa zay handaony ray aman-dreniny dia mila mifanaiky voalazany eo ho tafaradalana va ny roa raha tsy efa mifanaiky ao ny ten'Andriamanitra mantsy de milaza hoe rehefa mandao le ray aman-dreny lay lehilahy sy le vehivavy kaikamina amin'ny vadiny inona no tanjony na hoe miafara amin'inona zay zavatra izay ao amin'ny Matio no milaza azy Matio toko 7 ny 5 sy ny 9 Matio toko 7 ka ny 5 sy ny 9 zao no vaky ny teny ary noho izany ny lehilahy de andao ny rainy sy ny reniny ka ikambana amin'ny vadiny ary de ho nofo iray ihany izy roa ka dia tsy roa intsony izy fa nofo iray ihany ko am'izany izay nampiraisinaandriamanitra de aoka tsy ampisarahin'olona enary ho vakitsika amin'ny dikatianombonana le izy satria misy hevitra tsara zany voalazan'io toko sandiny io araka ny dikatianombonana moa zany no milaza azy de dao vakitsika lizy 5 Matio toko 7 Matio toko 7 5 dikateny iombonana eto Madagasikara sady ny teny hoe noho izany de andaona ray aman-dreniny ny lehilahy ka ikambana amin'ny vadiny ary de ho tena iray ihany izy roa koa tsy roa intsony rehefa mpivady fa tena iray ihany noho izany zay nakamban'Andriamanitra de aoka tsy ho sarahin'olombelona mahafinaritra voalasa dikatenombonana ary noho izany dia andaony ray aman-dreniny lehilahy ka ikambana amin'ny vadiny ary dia ho tena iray ihany izy roa idirantsika zay amin'ny fizarana faharoa amin'ity fandaran'ity koa dia tsy roa intsony rehefa mpivady sy mahafinaritra io no tiako raisiny koa dia tsy roa intsony rehefa mpivady fa tena iray ihany zay zany tompoko kay le ataontsika hoe apotissement le fandaozana rehefa mandao ny ray aman-dreny kay lay lehilahy sy le vehivavy dikan'izay hivady izy ary rehefa ikambana izy am'lay vadiny dia ho tena iray ihany tsy roa intsony rehefa mpivady ozy izy rehefa mpivady nazavaintsika le dingana voalohany amosa toko 7 hoe ho tafaradalana vaharoa raha tsy efa ny fanaiky ao betsaka ny tanora ny fanaiky
ankehitriny. Zay le fihaikana ity, le fihaikana ity. Maro eo tanora zay mifanaiky. Tsara mifanaiky a. Ina moa zany le hoe mifanaiky, hoe mifanaiky fa hiara-dalana, mifanaiky fa hifankatia. Zay zany lizy mifanaiky. Ndao mba afaka itsika kely ny baiboly ary hoe rehefa mifanaiky ny olona anankiroa, inona kay zavatra miseho? Ao amin'ny Malaki 2:2 no misy azy. De vakitsika ny andinin'ny 4:40 tapany voalohany any. Malakia 2:2 ka ny andininy 4:40 tapany faharoa. Ny andininy 4:40 tapany faharoa. Tapany voalohany tapany voalohany. Nefa hoy ianareo, nahoana? Satria Jehova no vavolombelona ny aminao sy ny vadiny fatanorranao zay nofitahinao. Ao amin'ny dika tenombonana, ndao vakitsika ny lazainy dia ho azavaitsika misimisy kokoa. Malaki 2:2 tapany voalohany. Malaki 2:2 tapany voalohany, dika teny ombonana eto Madagasikara. De anotaninareo ny antony tsy anaiken' zany intsony. Ny antony de satria efa nanaiky teo anatrehan'ny tompo ianareo fa ho mahatoky amin'ny vadiny fatanorranareo. Mahafinaritra. Efa nanaiky teo anatrehan'i zao zisy tompo. Zay tompo. Ry tanora namanisana eo. Rehefa mifanaiky ianareo tompoko de misy vavolombelona. Satria nareo mifanaiky, le tanora mifanaiky io anie namana dinao any ambadimbadika any. Miafina. Ny ray aman-dreny aza tsy nafantatra akory. Zay ne zavatra miseho. Ny ray aman-dreny tsy nafantatra akory. Tsy mahafantatra hoe ay ty zanako ty efa mifanaiky hiaraka sy hifankatia amina tovavy anankiray. Ray aman-dreny azy ary indraindray aza afen'le zanany mihitsy amin'ny ray aman-dreny fa mifanaiky hifankatia tamin'olona hafa izy. Sady zay le zavatra miseho. Fihaikana tompoko. De zao le lazain'ny baiboly. Efa nanaiky teo anatrehan'ny tompo ianareo fa ho mahatoky amin'ny vadiny fatanorana. Izakay zany no vavolombelona teo anatrehan'izany mifanaiky Ny tompo. zay asa diany tompo. Ary tanora zanaka namana isany. Rehefa mifanaiky ianareo fa hifankatia, na de tsy hitan'olona azy nareo fa tany an-jaridaina tany, na tany anaty ala tany sisisy, nisy nahita ary nisy vavolombelona teo anatrehan'Andriamanitra nareo mifanaiky. Zay zany tena zava-dehibe goavana be zay namana dinao. Ny fanaiky teo anatrehan'ny tompo ianareo fa hifankatia. Inona no zavatra miseho ary ao aorian'ilay fifanekena? Hosea 2:2 Hosea 2:2 ka ny 2:20. Zao ny vaky ny teny. Hosea 2:2 ny 2:20. Ary ho fofoky ho vadiko mandrakizay ianao. Eny, ho fofoky ho vadiko amin'ny rariny sy ny hitsiny, ary amin'ny fitiavana sy ny indra fo ianao. Zay. Jereo tsara lazainy eto a. Izy mbola tsy miresaka hoe de efa mpivady tsika zany a. Tsika roa moa zany mifanaiky. De efa mifanaiky. Ay. Mpivady zany tsika. Zay lazainy. Fa ozy izy ny ato. Ary ho fofoky ho vadiko mandrakizay ianao. Eny ho fofoky ho vadiko amin'ny rariny sy ny hitsiny. Ndao aka ohatra anankiray tsika. Ohatra, tena ohatra ara-baky teny mihitsy. Ao amin'ny Mateo 1. Ohatra voalazan'ny baiboly. Milaza an'izay dingana anankiroa zay. Mifanaiky, avy eo ho fofona ho vady. Mateo 1 ny 9:20 tapany voalohany. Mateo 1 ka ny 9:20 tapany voalohany. Ary ny nahaterahan'i Jesosy Kristy de toy izao. Rehefa nanaiky Maria renin'i Jesosy ho fofombadin'i Josefa
raha tsy mbola nivady izy. atreo zay ny tapa voalohany jereo tsara rehefa nanaiky Maria reny Jesosy fofombadin'ny Josefa ho fofombadin'ny Josefa raha tsy mbola nivady izay le fihaikana. Mifanaiky ho fofombady tsy mbola nivady. Zay le voalaza Baiboly mazava tsara mihitsy a. Ny fihaikana atreantsika namina dino de ohatrohatran'izao. Voalohany, mifanaiky le tanora lahy sy le tanora vehivavy, tovovavy zany, tovolahy sy tovovavy mifanaiky, mifahifankaty. Teo anatrehan'izy, teo anatrehan'ny tompo, na de niafina tany azy, fa teo anatrehan'Andriamanitra, mifanaiky. Mpifamofo ny antsoina azy. Raha ny Baiboly Hosea 2:1-2 mpifamofo ny antsoina an'izy roa rehefa mifanaiky. Tahaka ny Maria rehefa nanaiky ho fofombadin'ny Josefa. Ny Baiboly tsy milaza mihitsy hoe ary rehefa nanaiky Maria ho sipan'ny Josefa. Mialatsiny am'izay fomba fiteny zay tompoko. Na hoe rehefa nanaiky Maria ho sakaizan'ny Josefa, tsisy an'izany fa ho fofombady. Dikan'izay rehefa mifanaiky le tovolahy sy le tovovavy fahifankaty, mpifamofo izy ny dikany ao amin'ny Baiboly. Ary ny Baiboly de milaza fa rehefa mpifamofo ianareo de hozy izy la isa 2:2 ary ho fofoko ho vadiko mandrakizay. Inona zany ny hafaran'le fifamofona? Fanambadiana. Ny fihaikana tompoko tonga de mety takatra ao le fihaikana. Ny fanaiky mpifamofo tsy nivady. Zay ny fihaikana atrehan'ny fianakaviana ankehitriny. Move zany ny fihaikana atrehan'ny tanora tompoko. Ny fanaiky fahifankaty, mpifamofo zany izy ireo de ny famofo-teny nandritra ny volana maromaro, mety mandritra ny taona mihitsy azy, avy eo tsy nivady. Tsy tanteraka le Baiboly tompoko, tsy tanteraka le Baiboly. Idirantsika zay amin'ny tapany faharoa hoe inona ny ilazana an'izay toe-javatra izay. Fa zay zany le fihaikana. Ary matety pitranga mihitsy. Tena matety pitranga io namana tinao. Tena matety pitranga mihitsy. Ary indraindray zany ny tena atahorana tsy tsapan'le tanora zany le ten'Andriamanitra tsy fantany de lasa fanao na fahazarana. Mifanaiky amina tovovavy raisiko zany, ohatra hoe tovolahy mifanaiky ifankaty amina tovovavy anankiray, iarahany iny mpifamofo ianareo zany. Raha ny Baiboly mpifamofo, ary efa mpifamofo dia ho vady. Zay le izy ho vady mandrakizay. Fa niaraka teny tsy nivady, nisaraka. Satria ny ataontsika hoe ny antony na hoe ny fialatsiny na hoe ny fanazavana zay omena zany de hoe ka zay ne mbola tsy mpivady, mbola tsy vita ninninina. Tandrina tsara. Zay le excuse izy mifiteny. Ako zay mbola tsy vita ninninako. De aleo misaraka de mbola tsy vita ninninina. Vakio tsara ny Baiboly tompoko. Tena vakio tsara ny Baiboly. Fa ny Baiboly de mazava tsara fa rehefa nifanaiky ianareo, mpifamofo ianareo, de hozy izy Hosea ary ho fofoko ho vadiko mandrakizay. Fa ny Baiboly tsy milaza hoe ary ho fofoko de tsy ho vadiko ianao. Lasa miova ohatran'izay mantsy le tenin'Andriamanitra hoe ary ho fofoko ianao, mahatsiaro le tovovavy zany, izy le tovolahy, manaiky ako niaraka aminao ho fofoko ianao fa tsy ho vadiko. Zay zavatra amseho zay. Tsy araka an'le drafotra nikendren'Andriamanitra azy. Tsy araka an'le drafotra, miova mihitsy. Miova le drafotr'Andriamanitra. Ho azavaintsika zay amin'ny tapany faharoa. Fa ny fihaikana manaraka ihany koa namana dinao, tena miatrika fihaikana ane le ankonany. De zao le fihaikana manaraka. Miainga avy amin'le Matthieu 2:1-20 teo, de hoe rehefa nanaiky Maria reny Jesosy ho fofombadin'ny Josefa raha tsy mbola nivady izy. Mpifamofo ianareo tompoko,
fa tsy mbola mpivady. De ny fihaikana triany ankonana ankehitriny, ny fanaiky izy roa, mpifamofo izy fa tonga de nivady. Zay le hoe nandao tsy fidiny. Izy io zany mahatonga le hoe nandao tsy fidiny. Nandao tsy fidiny. Mbola mpifamofo fa tonga de nivady. Ny Baiboly milaza hoe nanaiky Maria ho fofombadin'i Josefa raha tsy mbola nivady izy, tsy mbola mpivady. Fa ny zavatra misy ankehitriny atrehana fanaiky mpifamofo tonga de nivady. Tonga de nivady. Misy dingana ny oarana atao zany, vao dingana dia lasa miteraka fikorontanana eo am'ilay fiaikan'ny ankonana le izy. Tena misy fiatraikany mihitsy eo amin'ny fiainan'ny ankonana zany zavatra zany. Indray avela ny fianarana, laozana ny zay indrindra le izy, satria rehefa io zany ny zavatra miseho, na rehefa tafalatsaka anatin'io zavatra io, le tovolahy sy le tovavy a, de tsy maintsy atrehana le izy. Hitanao, na de tsy mbola misy asa azy, na de tsy mbola misy fonenana azy, de tsy maintsy atrehana. Satria ohatra zay zavatra miseho. Ya, mahafinaritra le fanadihadiana sy fandalinana ny ten'Andriamanitra zay miantraika mivantana mihitsy eo amin'ny fiainan'ny ankonana amin'ny mahafihaikana azy. Ny fotoana nefa manapetra de ajanontsika eto aloha ty fizarana androany ty, mino fa mahaliana antsika rehetra ny tohiny, dia ho apetrakantsika mbavaka zany pasteur, de mba ho fampiarana sady ihany koa sy ho fiainana iainan'ny tsirairay avy. Ina sy ndao ivavakantsika ho an'ny ankonantsika. Raina sy ny an-danitro, tsy miafina aminao ny fihaikana zay atrehany ankonana ankehitriny. Eo ny ray aman-dreny izay miatrika fihaikanany amin'ny fandaozan'ny zanaka, eo ihany koa ny zanaka zay miatrika fihaikanany amin'ny tokantrano. Tompo Andriamanitro, da io manokana ihany koa ny tanora zay mifanaiky fa hifankaty, ary ianao mihitsy no vavolombelona eo anatrehanao no ny fanaiky izy ireo, kanefa misy ihany koa ny toe-javatra zay atrehana ankehitriny, zay misarika ny tanora ary mahalavo tanora maro mihitsy aza, dia ny amin'ny tsy fanatrarana sy ny fanatanterana ny teninao eo amin'izany fifankatiavana sy fiarahana izany. Tompo, mivavaka izay ho an'ny ankonana rehetra tompo, ta io manokana ny ankonana tsirairay avy, ary manoloana izany fihaikana rehetra izany dia aoka mba handresy ny ankonana tsirairay avy, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. De makasitraka ny faharetanao nanaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany a, amin'ny fotoana manaraka sika mbola anaraka ny tohiny izay famelabelarana izay a, ny ainga atao amin'ny Genesis 2 ny andininy fa 420 ny dinidinika iny a, zay ndanitsika fotoana maharitra mihitsy manao mandrapiteny, mandrapijery, mandrapiresaka ao amin'ny manaraka indray tompoko.